Mbola vaovao lehibe ihany koa izay efa nivoaka tao anatin'ny gazety mahery ihany moa izy ity fa averintsika eto mahakasika ny Maquis de Madagascar izany fidinan'ny tompon'ankan'ny Afrika ao amin'ny SOCADIA dia fantatro fa eto amintsika indray zany no atao izay dingan'ny famaranana izay ny volana Jolay 2010 sy 2020 ekipa efatra toy ny mahazatra moa no tafita ao amin'izany vondrona A izany ka Uganda, Zimbabwe, Kenya ary ny Maquis de Madagascar izany no andray anjara amin'izay fananana izay sy ankoatr'izay dia ho atao eto amintsika ihany koa ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja bola lavalava ity ho an'ny latsaky ny 20 taona raha toka misy ny fanekeny ny fanjakana na ny fidirana tsehatra ny fanjakana izany amin'ny fikarakarana miaraka amin'ny federasiona izay fandraisana ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany izay miakina indrindra amin'izay zany no afahantsika mandray izany manana andro vitsivitsitsika amalina satria hatramin'ny 15 Desambra araka nambarany zareo avy eo amin'ny federasiona no tsy maintsy mamaly ny fanjakana malagasy raha toka vonina ny andray izany fidinan'ny tompon-daka eran-tany izany satria dia maro dia maro ny fipetra takininy avy eo amin'ny International Rugby Board vo afaka mandray izany fananana izany isika. Mbola miandry izay fanapakevitra izay zany tsika ho an'ny taranja volleyball kosa dia natomboka tamin'ity farany herinandro ity ny andiany fa 20 amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ho an'ireo ekipa tompon-daka zany ety amin'ny faritry ny ranomasina indiana ho an'ity taranja volleyball ity ny CCCOI moa no fahafantarantsika azy ekipa 20 no mandray anjara amin'ity andiany ity. Filaran'ireo ekipa mpandrainjara izay misy 20 no entana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny andiany fa 20 amin'ny fiadinany amboara ho an'ny ekipa tompon-daka ho an'ny taranja volleyball amin'ny faritra fahafito ho tolakandro tetsy amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina. Samy manana solotena amin'ity fananana ity avokoa ireo nosy aty amin'ny manodidina ny Oseana Indiana. Raha ho an'ny malagasy manokana dia ny ekipan'ny Gendarmerie sy ny ASC eo amin'ny lehilahy miampy ny Stefoto ny VBCD ary ny AMVB kosa amin'ny vehivavy no hiaro ny voninahim-pirenena. Anisan'ny tanjon'ny federasiona amin'ny fikarakarana tsara ity hetsika ity ny mety andraisantsika ny fiadinany amboaran'ny Afrika ho an'ny sokajy vehivavy amin'ny taona ho avy. Tsara marina aloha zany fa amin'ity andiny fa 20 ity dia misy ekipa 20 ny amin'ny lehilahy ary 7 ny ekipa vehivavy. Zany hoe mitondra solotena daholo zany ny nosy ravavintsika. Ny zavatra lehibe zany izay nandraisan'ny fédération décision hoe ny fédération malagasy ny taranja volleyball zany dia manao vulgarisation hatrany zany anisan'ny objectif anay dia amin'ity indray mitoraka ity zany dia mbola ho ampidirina ihany koa zany ireo ankizy latsaky ny 15 taona dia mila mitondra carnet de correspondance fotsiny zay zany ao anatin'ny politique amin'ny fédération hoentina ivulgarisena le volleyball isintomana an'ireo tany-ketantsika mba hijery hoe ahoana ny niveau technique zany ny volleyball eo anivon'ny faritra Oseana Indiana. Momba ny mandalo zany fa efa nazavaiko tamin'ny point de presse nataon'ny fédération tamin'ny teo fa ny fédération malagasy taranja volleyball zany dia miasa hatramin'ny 2014 izay efa namen'ny fédération internationale taratasy hoe afaka miasa nareo jusqu'en 2014 dia 2015 ny élection de fédération d'Afrique zany efa nandefa demande ny fédération nandefa demande au niveau de confédération africaine de volleyball dia zareo zany mivory ty mois de novembre ity dia eo moa zany mahitana hoe iza daholo zany ny ireo firenena izay mametraka fangatahana hikarakara ny compétition ny président ny confédération africaine de volleyball moa zany efa ninvitenay hijery hoe manahoana ny organisation antsika zany mahazaka ve sa tsy mahazaka ny atao hoe coupe d'Afrique, manahoana ny infrastructure ny Madagascar mendrika ve sa tsy mendrika ny andray an'izany hoe coupe d'Afrique zany
zay zany izy dia hatramin'izao mbola tsy fantatro hoe rovinisy no tonga izy efa niteny hoe na ouverture na clôturisme mandalo mijery ny fanomanana tsy indretrarehetra. Ny alohan'ny olana lanonam-panokafana io moa dia efa nisy sady ireo lalao notanterahana tetsy Mahamasina.